RMDM mijoro ary hitondra vahaolana ho an'ny firenena. Asandahalo sy loza eny amin'ny lalam-pirenena antony iray ny faratsin-dalana. Mpianatra mialan-daharana eny anivon'ny université ilaina misafidy tsara ny lalam-piofanana. Eny ary tompolasy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana hatrany ny tsy diako ny tokantranao amin'ity ariva ity tonga sondra ianao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fetalavitry ny MPS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Vaovao ny tsy fandriam-pahalemana avy hatrany ary no antsika manokatra ny fiarana amin'ity ariva ity notafiany jiola amin'ny tapiadina ny trano fivarotana lehibe iray tetsy tsy azo tafo ny atoandro teo tokony ho tamraka 12 ora-tanoany. Jiola telo no nanafika tranombarotra lehibe mivarotra fanaka sy irony matériel de sonorisation irony. Mara teo mantsy ireo mpivezivezy amin'ny toeram-pivarotana azy ka mety ho nanamora ny asa ratsy. Voafatotra tamin'izany ny mpiambina iray sy ny mpiasa trano atao amin'ity fivarotana ity ka lasan'ilay jiola ny vola ary dia nitsoaka nandeha tongotra tsy taitra akory ny azo ny lalana makany beoririka izy ireo noho ny avy eo. Vaovao ny fampianarana kosa indray dia miala andaharana ny 520 isanjato ny mpianatra eny anivon'ny université no miala andaharana zany araka ny taremarika navoaka ny banky iraisam-pirenena diso safidy amin'ny lalam-piofanana no isany mahatonga izany tsy ampy ihany koa ny torolalana ny mpianatra ka mahatonga azo diso lalana rehefa tonga eny anivon'ny anjerimanontolo. Araoro ny fanadihadiana mikasika izay nataony namana mpanao gazety Njava-Andriamahefa teo amin'ny sary sy rindra tsara ny tokara marla. Misa efatra isan'ny taona nisan'ny tanora manana diplôma nefa tsy miasa na tsy afaka manao ny asa mifanandrify amin'ny safidiny sy araka ny antotanisana navoakan'ny stady farany. Ny 10 isanjato amin'ireo mpianatra eny amin'ny université kosa indray no mialan-daharana rehefa ao anatin'ny taona faharoa no ny fahatsapana va diso safidy amin'ny lalam-piofanana nataony. Io tsy fahaizan'ireo mpianatra nahazo baccalauréat amin'ny safidy ny tolotra sy ny taranja izay mifanaraka amin'ny tahitany UNQ no mampisondrotra hatrany ny taham-pialan-daharana eny amin'ny université. Fijeriko anazy hoe mahatonga izay antony izay dia maro ny ataontsika hoe tsy misy moa zany ataontsika hoe tsy misy ny ataontsika hoe orientation an'ilay jeune an'ireo tanora satria raha tsika malala fa ny any am-pianarana dia saika enseignement général daholo izany hoe mianatra ny tontolo amin'ny resaka général izay fa rehefa tonga aty amin'ny industrie tonga aty amin'ny université zay vao eritreritra amin'izay hoe vao aka an'izay ataontsika hoe spécialisation izay ary izay no anisan'ny tena olana ngezabe raha fijerana azy hoe lasa tsy voatoro lalana hatrany am-boalohany ilay tanora dia lasa tsy malala tsony izay tokony ombany tsy malala izay tokony ho lalana tokony diavana fa rehefa resaka olona fotsiny hoe université ihany na hono tsara filière izao hono tsara fa tsy mifanaraka amin'ilay ataontsika hoe vocation na tena hoe lalana izay tokony hoe ho alehany zay tanora zany. Ary ny antony mahatonga ny olona en chômage dia noho ny fanaovana filière mitovy daholo satria ny ankamaroan'ny université dia saika mitovy daholo anka rehefa mitovy ny filière dia mazava be fa lasa mamoaka olona diplômé mitovy tsika ary rehefa mitovy ny diplômé dia mazava be ihany koa fa lasa makany amina chômage daholo satria tsy aharaka andray an'ireo olona mitovy diplôma ireo daholo ny tsenany asa rehetra. Betsaka ny tsy fifanandrifian'ny fiofanana no ratovina teny amin'ny sekoly ambony sy ny tsenan'asa matetika ka tsara raha manomboka amin'ny kilasy de 3e ny mpianatra iray dia efa atory sy tohanana amin'ireo lalam-piofanana misy eto amintsika. Atsika hemitra tany amin'ny 20 taona lasa dia mbola tsy nisy ny fampiratiana ohatry izao izany hoe izay efa nataon'ny ray aman-dreny zany matetika no arahan'ny-mpianatra tao anatin'ny 10 taona izay efa nandroso be zany ny orientation ohatran'ny hetsika ohatro zany salon d'orientation dia efa azo atao hoe manana safidy kokoa mpianatra. Ilay diso safidy angamba mety hoe sanatria nanao série scientifique izy nefa tsy nisy tena nanoro hoe anao droit izy ohatra azafady anao BTP izy ohatra nefa littéraire zany zay zany zavatra tsy tokony ho isy koa zao zany zay raha isika any amin'ny classe de primaire any zany mbola karazana ohatrany hoe sensibilisation tena atao général éducation fanabeazana zany dia rehefa miakatra aty amin'ny 3e vao tena hita hoe anao
enseignement général sa hanao technique dia mety aloha loatra kosa aloha raha alohan'ny collège ngambany fa aloha à partir ny 3e zay hitako hoe mety tsara ny fomba iaorantenan'ilay ankizy à partir n'izay 3e zay. Hitantaratra amin'ny tontolon'ny asa io tsy fahaizana misafidy ny lalam-piofanana io, na tsy mifanaraka amin'ny asa tiany atao ny lalam-piofanana nataony, na tsy mifanaraka amin'ny tsenan'asa. Hany ka rehefa azahoam-bola dia atao na tsy mifanaraka amin'ny mari-pahaizana sy ny sampam-piofanana natao aza izany. Ankoatra izay, mila ampidirina ao anatin'ny isan'ny mpianatra sy ny tanora ny toe-tsaina mandrara sady manatsara ny zava-bitany avy ho iatrany ny fanazavana nataony reto mpanabe ireto. Eo amin'izay lafam-baovao izay hatrany dia maro ny mpianatra no mbola manana mpaniriana ny fianarana eny anivon'ny université. Olana mipetraka hatrany nefa ny fisafidianan'izy ireo izay lalam-piofanana mety aminy sy mifanaraka amin'ny filany. Mbola Anjavandriamahefa sy Tokiramarolahy hatrany. Tsy mora ho an'ny tanora nahazo diplôma tokoa ny misafidy ny fianarana ambony. Vokatr'izany dia mpianatra maro no mifindrafindra sekoly mandritra ny fianarany eny amin'ny fampianarana ambony. Noho izany dia very fotoana ny mpianatra no sady very vola ny ray aman-dreny. Ny fitarihana, torohevitra ary fampahalalana no tena mamintina ireny hetsika fanampiana ireo mpianatra nahazo baccalauréat misafidy ny tolotra sy ny taranja ireny izay mifanaraka amin'ny etaetany. Maro amin'ireo mpianatra afaka baccalauréat farany teo izao no mbola misalasala amin'ny lalam-piofanana izay ho ataony. Nieritreritra an'ilay filière ho ataoko dia nieritreritra hoe aiza ho aiza misy fianarana misy an'ilay izy dia izay natapa-kevitra anahaka aty. Nieritreretiko hatreto finance et comptabilité. Possible mbola iova ilay izy fa raha hatreto aloha dia izay ny ataoko. Ny tena tanjona nieritreretiko efatry ny ela aloha ho expert comptable fa ho hita eo ihany ilay izy raha vita ka hatramin'ny farany raha tsy vita. Izao voankazo. Satria tsisy manoro lalana dia mila mitady rery mba ahafahana manohy ny fianarana indray. Gestion na finance compta. Médecine nena satria SVT nena nitako haiko mo efatra amin'ny kely konko zay mifaniriko. Samy manana ny filany ny mpianatra eto Antananarivo sy ny any amin'ny faritra ho iatrany ny fanazavana. Ny etsika taka izao koa moa no amaritana fa mbola betsaka ny ankizy maniry sy hanohy ny fianarany hatrany. Misy fahasamihafana tokoa satria zareo avy any amin'ny faritra zany ohatry ny hoe Toamasina sy Mahajanga dia natokana ho an'zareo ilay izy. Zany hoe zareo ilay tsy any zany dia mijanona any fa tsy miakatra aty Antananarivo dia natokana ho an'zareo ilay etsika ny karakarain'ireny. Fa ity izay mitoraka ity natokana ho an'ny rehetra mihitsy satria eto Antananarivo ilay izy fa saingy kosa na mipandray anjara eto amin'ny etsika arany dia misy ny avy any ivelan'ny Antananarivo zany raha tsy tena hoe Fianaratsoa, Antsirabe, Mahajanga sy ny karazany. Fa amin'ny ankapobeny ny zavatra hita aloha dia liana foana ny ankizy amin'ny resaka fanovizana amin'ny fianarana. Efa somary efa vitsy ihany hoe mijanona mahazo diplôma na baka fa manohy daholo amin'ny ankapobeny. Aorian'ny baccalauréat no tena manomboka ny safidy araka ny fanazavana hatrany. Fotoana sy toerana ahafahan'ireo tanora manana baccalauréat mijery izay lalam-piofanana mety aminy kosa na eto toerana izany sy na ny ivelany hetsika tahaka izao. Lafam-baovao afantanteraka indray dia 10 kilometatra tsy idirana ao Maevatanana ao amin'ny lalam-pirenena faefatra no tradozan'ny fiara-mitondra ny mpanakanto Ayo Naeska isan'izay sakaizan'ny Tansimena sy ny zanavavy antsoina hoe Lali Larissa mpanakanto ihany koa omaly alina. Saika iazo anantsiranana anao fampisehoana moa izy ireo no izao tradoza izao. Vehivavy roa mandrafitra ny tarika misy azy ireo kosa no maty tsy tradrano raha tsy atahorana kosa ny reto mpanakanto roa ireto. Eo amin'izay vaovao ny fitaterana izay hatrany dia anatin'ny fikanan-doha sy ny fikaroham-baolana manoloana ny asandalo eny anivon'ny lalam-pirenena rehetra eny amin'izao fotoana izao ny sampandraramsana ny fitaterana antanety na ny ATT. Nisy araka izany ny fivoriana izay nataon'izy ireo androany teny amin'ny Garimaki Andotam-penaka. Anjavandriamahefa sy Tokiramarolahy. Tena mbola mampikakaika ny maro amin'izao ny tsy fandriam-pahalemana indrindra ny amin'ny faritra sasany. Na amin'ny lalam-pirenena aza misy ny fandrobana entana sy ny fanafian-dahalo. Isan'ny mampirongatra be ny asan-dahalo eny amin'ny lalam-pirenena ny faharatsin-dalana. Ankoatra izay, antony iray lehibe mahatonga ny lozam-pifamoivoizana ihany koa izay faharatsin-dalana izay. Ny resaka lalana iny efa anaovana fitarainana foana zany ny resaka lalana izay hita hoe anisany mahatonga satria azadiny fa tao anatin'ny fivoriana izay niresahanay dia tafiditra tao anatiny koa ny resaka accident.
satria ao anatin'izay minona mahatonga ny lozam-pifamohozana eny an-dalana eny dia anisany ny faratsiany lalina satria reraka ny mpamily ao anatin'izay indraindray misy lavaka tampoka tamin'ny fotoana izay tsy hita hoe manahirana ary izay zao vao nisy namana mihitsy nandeha tamin'iny RN4 iny nandeha fiara azo lazaina hoe tonga dia vaky jante double fiara tsotra moa zany fa tsy fiara fitateram-bahoaka dia verina ihany koa dia mbola tratran'izay zany hoe le faratsiany lalina zany efa hitako hoe manahirana ihany amin'izao fotoana izao izay any tanana ny tompona andraikitra moa zany amin'izay resaka hoe lalana izay. Manoloana izany dia nisy ny fivoriana izay notanterahindreo Sampandraramy sahana ny fitaterana teny amin'ny Garamaki Antotapenaka androany ho fijerevam-baolana mikasika izay tontolo ny fitaterana izay fa indrindra ny asandahalo eny amin'ny lalam-pirenena. Fa anisan'ny tena noresahana tamin'izany dia ny resaka insécurité eny an-dalana zany. Dia io moa efa avotra foana ihany hoe misy paramètre maromaro izay mety mahatonga azy io. Dia ny zavatra tena nojerena atao zany dia ahoana no ahafahana mametraka ny antsoina hoe fanamafisana ny fiofanana ho an'ireo mpiatsehatra tsirairay. Anisan'ny resahana atao ihany koa ny mety hoetreretina ny ametrahana ny eo amin'ny resaka hoe escorte. Eo amin'izay lafiny tsy fandriam-pahalemana izay dia efa tonga any amin'ny faratapony ny asanjolahy amin'ny herisetra mahery vaika. 70 ny sinanjatony mihitsy aza no manafika tanana iray. Efa tsy tokony azo referina intsony ny rahataka izany. Tsy tokony iraikiraiky amin'izany ny mpitondra sy ny mpitandro filaminana. Mariana trano fa ny fandriam-pahalemana no antoko ny fampandrosoana. Vavao ny trangam-piarahamonina indray dia mahakasika ilay raharaha fandravana trano tetsy Ambolokandrina ny talata 20 ny volana septambra lasa teo dia nitondra fanazavana mikasika izany indrindra tamin'ny mpanao gazetiny MBS ireo tompotany tamin'ity androany ity ando miaratiana sy Manora Andriamalala. Tany ara-dalàna io tany io titre borné ary efa nisy fampandrenesana tany ara-dalàna mihitsy tamin'ny 11 décembre. Signification de commandement nataony vady-tany. Tamin'izay kinanjo moa fanindry tamin'ny confinement iny dia tsy tanteraka. Dia efa nisy indray zany fanirony itératif de commandement ny filazanjareo vady-tany azy tamin'ny 13 août 2021. Dia efa nilazaina mihitsy ry zareo tamin'izany raha nametraka fanontaniana le olona ny tervina zany zay no atao azy tsy azo tenenina zany ozy izy ny vady-tany. Dia tsy nety sy eo mazava tsara ato satria taninay io lovanay io noho izany tsy lavinay tanteraka le izy satria fanalamba-baraka tsotro zao. Rehefa nifindra ny asa taty Antananarivo dia hikarakara n'io tanàna io hoe mba hatsaraina fa lovan'razana zany ho hatsaraina ny tanàna indrindra nisy ny arabe. Dia efa niresahana tamin'izany izay rehetra teo hoe amboarinay ty toerana ty ame endrika antsika ny ty amin'ny tanànantsika dia izao no izy rehefa vita le izy ianareo ny premier occupant tamin'izany. Tsy nety ry zareo fa misy amin'izy ireo izay ataoko hoe cerveau reo zany no niteny aleo ny vidiana tsy misy olona hivarotra tanindrazana lova zany. Da teoriana indray io ny dirana voatery zay nandeha any amin'ny tribunal. Ary le olona mbola any amin'ny appel zay atakina moa dia efa vakina tsara ny en gros fa nangataka l'amiable hividy fa zay tsy nanaky. Dia zay tompoko ny fanatanterahana ty mandravo mandroaka dia mandravo. Eo amin'ny vavaon'ny fahasalamana indray dia tafatsangana omaly ny fitoeram-panofanana mpandidy-maso antsoina hoe katarakta eny Ilafy. Tanjona ny ampiofanam-pandidy 20 ao anatiny 3 taona ahafahana mampitobo avy 3 eny ny fandraisana an-tanana ny marary ny katarakta eto Madagasikara. Faindondra raha amin'izany ihany koa ny fanaovana fandidiana misy 7,7 hatramin'ny 1000 isa-taona amin'ny olona tapitrisany. Tafiditra ao anatin'ny ady amin'ny fanafoanana ity aretina ity moa izany ivitoerana izany.
Io zay voatapatapany izay trany dia mifito no maty tany Imongo commune Beso district Nambalavao tato anatiny herinandro izay nena tamin'ireo dia maty ary natao tsangakena ka namparary olona 430 ka ny 70 tamin'izy ireo dia nahitana sotra aretina ary efa noraisina antanana avokoa nalevina avy hatrany ireo omby ireo ka ny sisa velona dia voaray antanana ary tsy misy ahina intsony ny fahasalamany nanamafy kosa ny tompona andraikitra any an-toerana fa tsy azo atao aloha ny mamoaka sy mivarotra omby any an-toerana marapisy ny lamina vaovao andrasina araka izany ny valin'ny fitaliana izay nalefa aty Antananarivo ahafahana mamantatra izany aretina mpahazo ny omby izany. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia mandravarava ny vainafo nateraka ilay volcano antsoina hoe Cumbre Vieja atao amin'ny nosy Canarias amin'izao fotoana izao. Maro moa ny fahasimbanana nateraka izany. Fa tateriny Ando Miaradina sy Manoro Andriamalala amintsika ary ny Antsipriany mikasika izay. Nanomboka ny alahady teo no nipoaka ity volcano Cumbre Vieja ity atao amin'ny nosy Canaries. Miamkorina tsikelikely any amin'ny ranomasina ny vainafo nateraka izany ary mandravarava ireo rehetra lalovany toy ny fiara, trano ary ny lalana. Ny alatsinainy teo no heverina fa hivarina ny ranomasina izany saingy miadana ny hafagnanam-pandehany manodidina ny 200 kilometatra isan'ora saingy mila mitandrina sy miala hatrany ny rehetra. Raha ny tarimarika, mponina mahery ny 4,000 no tsy maintsy nafindra toerana. Ankapizantany ny 700 tamin'ireo izay nafindra amin'ny toerana voatokana. Tsy nisy ny anana fohy na naratra vokatra izany saingy niteraka fahavoazana goavan'izany izay efa mihoatra ny 400 tapitrisa euro raha ny fanazavany tompona andraiki-panjakana ao an-toerana. Hatreto, tafakatra 23 ireo fototra-avitrasa simba sy rava. Ampolony amin'ireo trano fonenana avokoa izay miorina amina velarantany 300 hektara. Ahina ary mety hitera-doza ny fiantraikany ity vainafo ateraky ny volcano ity indrindra amin'ny fahasalaman'ny olona iray ka mila mitandrina sy miaro tena ny rehetra. Tamin'izany indrindra moa no nilazan'ny manampahefana ao an-toerana fa mila manao arovava sy orina avokoa ny rehetra mivoaka ny trano. Hiditra tanteraka atao anatin'ny vaovaon'ny politika isika manomboka eto. Isatarantsika izany ary dia ny vory maika manoloana ny toetra rahampirenena ny rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM tamin'ity androany ity. Ny filoha Marc Ravalomanana moa no nitarika izany tetsy amin'ny QGPLR. Tena toerana nanao ny angam-baovao mikasika izay. Germain Menjanahary sy Mathieu Prince. Trosa fa antrano izay no mahazo ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ny hita nefa tsy mifantoka amin'ny fahoriana mahazo ny vahoaka malagasy io mihitsy ny vahaolana izay aroso ny fitondrana izay tariny Rajoelina. Mba anafenana io tsy fahombiazam-pitondrana io anefa dia mezaka mafy Rajoelina sy ny ekipany anafina amin'ny vahoaka malagasy fa sahirana izao fitondrana izao amin'ny famahana ny olany vidim-bary izay mitangana, ny vidiny menaka R1 ariary, ny fahatambahan-jiro isan'ora, ny tsy fananan'asa sy ny maro hafa. Manoloana ireo olana maro samihafa mahazo ny vahoaka malagasy ireo dia ny voromaika ny teo anivony RMDM izay notariny filoha Marc Ravalomanana androany. Nambarany tamin'ny repovory nandritra ity fotoana ity fa ny tombotsoa ambon'ny firenena no imasony antoko-panohitra. Koa raha misy ny mihevitra ny ametraka katsikatsi politika ao anatin'ny vovonana dia diso lalana izy ho hiatrany nambarany satria ny amahana aingana izay olany ny fiainam-bahoaka izao no imasony. Nilaza ihany koa ny filoha Marc Ravalomanana fa manana vahaolana ho an'ny vahoaka malagasy manoloana izay olana miantra amin'izao ny tenany. Ny mpitondra ho ity filoha ity dia mahafantatry ny asa maika sy ny tena lahara-pahamehana ho an'ny vahoaka izay entiny. Miainga amin'ny sakafo arapaka isan'andro izany ka mitohy hatrany amin'ny fototra-avitrasa izay tokony ho atao sy lahara-pahamehana ihany koa. Raha ho an'ny resaka politika manokana dia nambarany fa ny tsy fahaizana ny atao hoe lahara-pahamehana sy ny asa maika ho an'ny vahoaka no olana eto amin'ny firenena. Tsy amahany vidim-piainana mihitsy hoy izy ny fanatanterana ny teleferika kanefa ny vidim-bary izao no mahamaika ny vahoaka. Nisy ny fandraisam-pitenenana sy ny fametrahana fanontaniana momba ny fanavotana ity firenena ity nandritra ity fivoriana androany ity. Nafana fohy ireo tanora ny laza
fa ambany zavatra tanteraka izy ireo amin'izao fitondrana izao. No mafisy ny filoha Marc Ravalomanana fa mitaky fifampitokisana eo amin'ny samy mpikambana sy ny vahoaka ny fanavotana ny firenena, ny tonga miaraka ny fanomboana hoy izy ary ny miasa miaraka no fahombiazana. Tsy nisy ny pika ny resaka teto ho an'ny fanavotam-pirenena izay. Fitokonana etsero izay no azo amin'tinana ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny tena mahavarindra sy ny mahazendana dia miankina amin'ny fanjakana no tena mitokana sy mitaky ny valikasasarana. Inona tokoa ary no tena ambadika ny tsy fanefana izany. Germain Menjanary sy Mathieu Prince. Ny 20 volana septambra lasa teo no nitokona sy nitaky ny andoavana araka ny tokony ho izy ny karaman'izy ireo ny mpandraraha ny Université Andrianjato Fianarantsoa. Amin'izao dia miamafy ny fitakiana ataon'ireo mpiasa ao amin'ny toeram-pitiliana, ny vesatra ireo fiara vaventy eny amin'ny lalam-pirenena, ny amin'ny tokony anefana ny karaman'izy ireo 7 volana. Nisy ihany koa ireo fitokonana samihafa nataon'ireo mpiasa ny Croma, ny Secren, ny volana Aogositra lasa teo na dia efa nivaza ny olana. Fanontaniana mipetraka dia ny hoe tsy maintsy hitokona foana ve izany vo ahazo ny valikasasarany sa kosa misy ny fanodikodinam-bola ny iainana tsy aloha mihitsy ny karama. Ohatra ny fananina ihany izy io satria nodina atao hoe digitalisation tsy maintsy atao verification ohatran'izany dia ampiandrasana tena misy vola ve tao aloha sa tsy misy marina satria mety misy koa zany mety nandalo frustration fanjakana tamin'ny fotoana anina. Eo koa hoe misy dépense prioritaire ohatrany hoe namanamany fanjakana dia tsy maintsy alolo marché an'iny olona iny misy koa zany zavatra zany dia avy eo nefa tsisy trondray ny ambiny eo. Dette intérieure antsika moa zany dia efa mananika ny famanakaiky 300 millions d'ariary 300 milliards d'ariary dia izany daholo ny eny atao firenena. Resaka tandremaka amin'ny fitantanana ny misy bourse atao, misy mpianatra atao mbola tsy nandray bourse de 7e mois 8e et 9e mois ihany ny azony dia misy mifamadika amin'izay. Dia ao anatin'izay koa misy ny indemnité technicité ao anatin'ny 4 mois zany mbola takin'ireo patron. Ao anatin'izay misy ny heure complémentaire. Heure complémentaire fotsiny dia efa 16 milliards. Technicité fotsiny zao resahantsika dia efa hatramin'ny mitapaka io tsy niarana tamin'izan'iza. Dia amin'izao fotoan'izao koa efa tsy ny budget tsony, tsy ny budget natokana ho an'ny mesure presse tsony zany nanaovana an'io zavatra io satria ilay izy efa be loatra dia mitotongana dia ny budget transversal ary. Budget transversal iny 800 milliards d'ariary tena tsy mbola mazavatra amin'izao hoe ahoana fomba fampiasana azy fa izay tiana anaovana azy eo. Ireo mpianatra ireo koa betsaka ihany mbola tsy nahazo ny bourse ary tsy maintsy manomana koa ny bourse hatramin'ny décembre raha ohatra ka hoe tiany ho stable ity tany ity. Mariny fa anisan'ny didim-panjakana voalohany noraisina tamin'ny filan-kevitry ny ministra ny taona 2024 ny fitantanana ny volam-panjakana. Izany dia miainga amin'ny ministera ny vola ary miara-misalaha amin'izany ny primature sy ny ministera ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Arak'izany dia fantatry ny Prime Ministre Antsay Christian Tsara ireo fitokonana fitakiana karama ireo saingy mangina ny mpanatanteraka manoloana izany rehetra izany. Fantokona ary ny lanja sora-bavety androany ireo mponina voakasika ny fibodona tany ataona olon-tsotra iray eny amin'ny fokontany akadina tombo eny. Antena toerana nanao ny angom-baovao momba izay Njavan-Driamahefa sy Tokra Marla. Tsekena ny fandravana ny tranonay aoka izay ny fampiororona sy ny fandravana trano. Io no tazana teny amin'ny sora-bavety nentin'ireo mponina voakasika ny fibodona sy ny fikasan'olon-tsotra iray aka ny tanin'izy ireo. Transotsena manodidina ny 70 eo no voakasika ao anatin'izany. Raha ny fanazavaan'ireto mponina nefa dia efa antaonana maro izy ireo no mipetraka teto ary nahazo taratasy fahazahon-dalana mazava tsara avy amin'ny fanjakana. Ny tena olana dia alany amin'ny toeram-pinenanay zahay satria hoe tany noho ny eo premier plan dia hoe sorony amin'ny toeram-pinenanay zahay hoongana daholo ny tranonay nefa izay efa 10 taona maro hatramin'ny ray aman-drenanay nefa mipetraka teto ka tsy ekenay zany zavatra zany. Efa trano efa any amin'ny 7 mahery any satria hatary amin'ny abatora koa nge efa nisy nanao an'izao zay olona tsy mipetraka ety izy zany fa mpiavy fa
zany hoe io tany io zany nividiny tamin'ny 21 février 2021 ho ataon'ny lalana ho nidirany eo amin'ny taniny izay ao ambadika anay eo kanefa ny a tsy nisy lalana teto hatramin'izay na anao trano teto izay trano hazo ny tranonay teto a nandrodana an'io izay nasain'ny fanjakana hoe ataovy ravaky ny lalana fa route présidentielle taizy izy tamin'izany fotoana izany feanketiny izy ijoro fa analanay fa taniny ao izay tsy mibodiny taniny ary tsy mipetraka amin'ny taniny fa tamin'ny fanjakana nipetrahanay misy manana permis de construction reo a misy mandohetra ara-dalàna daholo reo olon'ireo nanambara moa ny ben'ny tanàna nalasora Jimisy Randriatsoa fa efa nisy ny fampiantsona ny andany sy ny ankilany ny tediavam-baolana mikasika ity raharaha ity saingy raha nifantara dia nampiakatra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana sahady ilay milaza ho tompon'ny tany izay tsy nahazahoana taratasy mazava tsara fa azy ny tany ho hatrany ny ben'ny tanàna dia rehefa ohatr'izany moa ny commune dia mampiantso ny andany sy ny ankilany dia mifampiresaka aloha ary nitaky ny taratasy matompo tany ny commune Lasora zany ny olona izay atao hoe namefem-potoana andravana an'ilay tranoa hatramin'izao zany mbola tsy tonga ty apelatanana ny commune Lasora ny taratasy ny fanana tany andreo olona ireo fa ny vahoaka kosa zany dia fa nandefa ny permis de construire-ny sy ny certificat d'occupation teny apelatanany teo amin'ny commune dia miandro zany zahay zao hoe aiza ny tena hoe preuve de propriété andreo olona ireo kinanjo resaka fitsarana no nasetran'ireo olona izay ankilany napitrotra n'ireo olona ireo fa io moa efa eny amin'ny fitsarana le raharaha dia aleo ny fitsarana no anapaka azy apetraka eo ampelantanana ny fitsarana ny fahindrena ny amin'ny fitadiavana vahaolana ny amin'izany miantso fifampiresahana sy fifampidiniana eo amin'ny andany sy ny ankilana trano moa ny ben'ny tanàna manoloana ity raharaha ity fa tahaka ny mazatra dia loha hevitra maro no velabelarina tao anatin'ny fandarana miara-manonja ka nomena vahana tao anatin'izany ny mahakasika ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny ho amin'ny androany dia olon-tsotra roa no nitondra ny fitarainany mikasika ny zavatra mianjady tamin'izy ireo nitondra ny heviny mikasika ny fomba fiasan'ny orinasa Jirama ihany kosa ny solombavamboaka Madagasikara Fetra Ralamosafimbololona mamidina amintsika izay vaovao izay ny namana mpanao gazety Mialy Raharonombana teo amin'ny rindran-tsariny Manora Andriamalala. Renim-pianakaviana iray niasa tamin'ireny orinasa Afakaba tamin'ny fitondran'ny Filoha Marc Ravalomanana ireny no nitondra fitarainana tao anatin'ny fandaharana miara-manonja androany. Noho ny zava-nisy maro teto amin'ny firenena dia very asa izy ka voatery nisehatra teo amin'ny resaka fambolena ary tsy afaka manohana ny ankohonany tahaka ny teo aloha intsony. Nambarany fa fototry ny olana sy ny fahasahiranany ny vahoaka amin'izao fotoana izao ny tsy fahaiza mitantana ny mpitondra. Tamin'izany fotoana zany na tsy manana CPE ary fa nanambatrisa sy nafanala dia afaka niasa tamin'izany orinasa zany dia nahazo nisy fidiram-bola zany ho an'ny olona rehetra niasa tao amin'izany orinasa zany nandritry ny 10 taona teo eo tena hita hoe na dia hoe tsy hoe tonga lafatra aza le fiainana miaina kokoa izay menakavy toa hoe tsy misambotra tsy mitrosa fa velona rehefa nisy ny fiovan'ny fitondrana teto amin'ity firenena ity na tena mihitsy ny malagasy rehetra hoe tena iova ho tsara araka ny fampanantenana dia teo koa no nahatonga ny ago atapaka dia lasa ny nkatona daholo ny orinasa Afakaba ny akabiazany ary izay mbola velona hatramin'izao mitsopozipozy fa ty ampitaha kely amin'izao fotoana izao fa izao mianatra mpianatra manana diplôma tena hoe mikely aina fa mitotototo hoe tsy mitotototo eroa fa tsy mahita asa ianao amin'izao zany izay orinasa mitsangana indray na vinoana akolaka na mitsoka matanjaka fotsiny izao le mpiasa madinika zany le vahoaka be dia be maro anisa no lasibatra ao anatin'le fitantanana tsy milamina. Anisan'ireo mpivarotra te-hiditra ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna na ny secteur formel kosa ity raim-pianakaviana mipetraka eny amin'ny fokotany Alarobia ity. Nisy nampiasa nefa ny karapanondrom-pireneny ka tsy afaka niroso tamin'izany ny tenany. Manahy ihany koa izy fa anisan'ireo karapanondro Roety sy Retapitrisa nisy doublon nandritra ny fividianana teto amin'ny firenena ny karapanondrony. Mametra-panontaniana ny amin'ny fomba fiasan'izao fanjakana izao ihany koa ity raim-pianakaviana ity. Tsy izany nahitana an'ity karatra nandehandeha ity fa nisy antony nahitana azy rehefa nandeha zany satria
informel zay dia atao formel nafarany fanjakana fa hoe makanesa eny amin'ny tamin'ny 9 décembre io makanesa eny amin'ny collégium fa tsy maintsy manao patente daholo ny rehetrarehetra tonga teo antoroko dia ozy izy le tao amin'ny fiscal zany ty mbola ty ny taratasy marazava sika tsy mitorotra isproof fa ty ny taratasy dia ty karatra ty efa nisy nampiasa lasa tsy mahazo an'le patate azy ao hiditran'ny ara-dalàna nefa tsy avela hiditran'ny ara-dalàna za mpivarotra zany ve dia tsy fita amin'ny fanjakana no menaovana zany misy zavatra mandehandeha ohatr' zany dia tsy hay ve mijery an'izany karaha sanatria misy 30-40 amin'izany moa ny olona eto Madagasikara ny tratran'izay dia ahoana zany doublon zany ny anaran'ny zany mihitsy ary hoe possible ve nampiasaina atao anatin'ny fifidianana zany normal be zany na matoty tamin'ny 2020 ka normal zany nampiasaina ahoana ary lasa n'olona any dia zavatra tafiditra ao anatin'ny resaka sosialy sy sehatra mahabe fitarenana ny olom-pirenena ny fomba fiasan'ny orinasa Jirama sy ny tolotra omen'izy ireo. Na intsy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara fetraka lambozafim-bololona raha nilaza fa tsy tokony hanao be marenina fa hitondra fanazavana mikasika ny zavamisy eo anivon'ity orinasam-panjakana manjaka tokana ity ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Ratsy miaratsy andro manalina izany tolotra omeniny Jirama ny mpanjifany izany. Na inona karazana atao hoe drafitra napetraka ny PEM moa hatramin'izao tsy hitanao ny plan émergence nandrasany efa roa taona zao mbola tsy nivoaka. Zany efa anisany hoe satria raha orinasam-panjakana zany orinasa Jirama izany dia amin'ny ankapobeny zany manaraka ny manaraka ny politika générale de l'État na politika ankapobeny ny fanjakana ny resaka fitantanana ao anivony zany Jirama izany. Dia fitarainana dia tsy mitsahatra fa maninona ny facture lasa avy 2 eny lasa avy 3 eny omeo fanazavana le vahoaka omeo fanazavana le mpanjifa ary tsy ny Jirama ihany nitodianay fa ianareo mpitondra fanjakana ianao andriamatoa filoha ianao andriamatoa ministra ny angovo ianao andriamatoa prime ministre mila fanazavana le vahoaka satria tsy mangataka maimaim-poana ny tolotra omen'ny Jirama fa vonona andovola fa tokony hifanaraka kosa zany vola alohan'ny vahoaka zany amin'ny alalan'ny facture hifanaraka misy kalitao zany na ara-teknika na mila kalitao zany ara-barotra fa tsy valiborangina ny azon'ny olona fa tsy manana vahaolana mihitsy mahana ny tsy fandriampahalemana ny mpitondra ankehitriny tsy misy antahirana ny vahoaka malagasy ary lasa kamboty tsy misy pia hoy Inano Razanakoto olon-tsotra tsy hitapopoka ireo fitaovana sy paikady hoety miatrika izany lasa fisehosehoana fotsiny ihany izany raha ny nambarany fanazavana. Ny fanjakana manana fitaovana be dia be, manana fitaovana maro be tsika reny hita reny ngamba tamin'ny Covid-19 2020 tsy haiko ny anaran'ireny plein de tsy haiko daholo ny anaran'ireny pasy reny atao inona eto reny fa tsy hanenjehana na dahalo any an-tsara io na dahalo mpanakandalana na jiolahy io mety daholo mila enjehana amin'ireny fa atao inona moa izy reny tsy tena hoe natao inona izy teto Antananarivo na totankely ary tsy vo sakan'ireny fitaovan-dreny eto Antananarivo tsy eto ny tena ilana azy mety ilaina izy eto raha ampiasaina ianenjehana ny mpanendaka ny elakelan-trano rehetrarehetra fa any no tena mila azy ngamba ozy izy mafy manjomy vahoaka malagasy aninona nefa niady amina basy hiady amina fitaovana arifomba izy ny dahalo ny manambasy malala an'izany daholo na ny tompony andraikitra na ny tafika nizanizy fa mitangorony eto izy ireo aninona ary zavatra azo tenena dia tsy ampy fiarovana ny vahoaka tsy misy fiarovana mihitsy ngambe averina ngamba ny escorte tena mamela ny vahoaka ho kamboty fa ny tanina mbola nanitikitika amin'ny saiko hatramin'izao hoe taizy reny dahalo reny nahazo fitaovana ary aiza ny fanadihadiana misokatra anazy misokatra momba an'ireny fitaovam-piadiana ireny nisy ve fanadihadiana hoe avaiza izy ireny ary raha nisy zany aiza ny valy no hita amin'ny vahoaka betsaka izay olona efa matin'ny dahalo izay matin'ny jiolahy nizanizy io tsy nifidy io na tanan-dehibe na ambanivohitra na any an-tsaha fa avaiza izy ireny ary efa nanokatra fanadihadiana momba an'io ve ny fanjakana dia efa nisy ve voasambotra tamin'ireny ahoana zany nilasana an'izany hoe mpamatsy fitaovana na nazahoan'ny dahalo fitaovana
dia izay koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fotoanan'ny fampalalam-baovao tamin'ity androan'ity hisoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza tonoina fa mbola misy ny fandarana global news aorizao fampalalam-baovao izao aorin'izay kosa ny fandarana sailas zao ary ny orona tsara totry ny MPS manao kosa amin'ity ariva ity dia mitondra ny lohateny hoe Turifa Chance ny sampana fampalalam-baovao kosa dia mametraka ny veloma mandra-pitafa aminao ho amin'ny rapitso indrary tompoko lahy sy tompoko vavy veloma tompoko